Salama iaby. Zaho zany eto gaga anareo mihoatahoata amy commentaire ao reo rehefa zaho nangataky débat amin'igny rahalahy mitondra ny compte fandaniana-pinoana igny, débat resaky fivavahana aminy. Ho détaillé koa ato le commentaire ao. Misy gny sasany miteny hoe anao diso fanatika akoto loatra. Oui, je suis d'accord. Zaho fa tena fanatika akoto. Fa zaho aloha tsy ho fanatika ny Naly Abdallah, ohatranareo fanatikan'ny Naly Abdallah regny, ohatran'ny tsaiky mahola mboridaboridana anatin'ny vidéo anatin'ny Facebook regny. Faly tena faly nareo kristianina ireo, tena mameno an'iregny page regny, tena faly mihitsy mahita an'iregny. Ka zaho tsy ho anisan'ny ho fanatika an'iregny mihitsiny. Fa zaho fanatika koto satria zaho fanatika n'olo manana saina ambony, manana niveau intellectuel, manana fijery lavitra, olo mahay mamakafaka, olo mahay mila profo amy zavatra miseho rehetra sy amy zavatra tsy tenenin'olona. Fa zaho tsy ohatry nareo kristianina, miseho kristianina reo mameno amy page-ny Naly Abdallah sy tsaiky mahola tsaiky hoe mendriky anareo kristianina, milaza kristianina reo ve manaraka an'iregny page regny, tsaiky mifanaraka amy fiainana maha kristianina ve regny, fa nareo milaza zo kristianina tena mameno an'iregny page regny ary tena faly mihitsiny. Nefa voasoratry ny baiboly ao, zay mankasitraka ny ratsa dia ratsy, zay mankasitraka ny ota dia mpanota. Tsy haiko hoe atao inona ngasa io baiboly io, na ino ngasa fampianarana azonareo baka amy pasteranareo na momperinareo, fa aleko zao fanatika koto mitovitovy fomba fijery zahay. Zay aloha raiky. Faharoa, misy aminareo ao miteny hoe tokony débat politika ro tadiavinao, fa io ro hainao mitady olo anaovana débat politika. Milaza zavatra contraire nareo satria zaho olo tsy mpanao politika. Maninona zao no arisika anareo hanao débat politika, hitady olona hanao débat politika, resaky politika. Zaho tsy anaty natoko politika niza, zaho tsy mpanao politika fa miresaka fiainam-pirenena tsotra. Ary tsy misy mpanao politika tohanako na ray averiko foana zany. Zay foana zany zay mahakasika an'igny. Ao koa misy miteny hoe anao tsy manana source, satria lazaiko amy publication koa zao tsy manana source. J'ai rien à foutre avec les sources. Momba ny resaky fivavahana sy resaky fagagana gauche à droite taty aorina. J'ai rien à foutre satria source zany amiko nataon'olombelona. Zaho afaky mandeha agnaty ala agny koa de afaky milaza hoe zao nisehoan'i Jesosy na nisehoan'i Masy Maria na nisehoan'i Abrahama, de mangalaky olo atako vavolombelona satria te handresy lahatry olona zao, de mangalaky olo atako vavolombelona de igny ampidiriko agnatin'ny internet na Wikipédia de fa source anaran'izay. J'ai rien à foutre avec les sources. Fa gn'anakay resaky preuve, résultat. Zay gn'anakay gny zavatra iainako, fa tsisy vakiako loha resaky source. Fa voalaza amy baiboly efa ela be ny fanameloana ao anatiny hoe vavolombelona mandainga, satria efa nisy zany vavolombelona mandainga zany taloha efa ela be teo, matoa voasoratra amy baiboly ao. Zany hoe tsy azo garantina 100% zay source rehetra ka ho marina. C'est pour ça que je dis j'ai rien à foutre avec les sources. Zay raiky. Hamaranako anazy zany de zao, tsy mitovy ny fomba fijeritsika satria zaho amy fiainako ary zay ny mampitovitovy anaovanareo anakay fanatika amy koto. Zaho rehefa misy olona zavatra miteny zavatra ray de porofoiko aloha iny hoe marina ve zany sa tsy marina, inona ny porofo azo raisina tanana, fa tsy resaky source, porofo azo na raisina tanana sy ray hita maso hoe hanamarinana zavatra lazain'olona ray na heno lazain'olona. Fa zaho tsy hitovy aminareo mihitsy raha ohatra misy olo hiteny hoe hampandrosa Madagasikara de tonga de mino handroso Madagasikara, bravo, hampandrosa Madagasikara. Tsy hitanao ay amizay bakeo fa hampandrosoa Madagasikara. Miteny ndraiky le olo tena hampandrosoa atsika mihitsy Madagasikara, iny ndraiky nareo bravo, tsy mamakafaka mihitsy ne. Sika malagasy hoe ino mo porofo
hanamarinina ny tiantenin'olona ty, ino aby ny zava-misy, ino aby ny détail hanamarinina ny teny olo tiky hoe fa tena mpandrosa Madagasikara. Zany problème tsika malagasy zany, tsy mba mamakafaka, tsy mandefa saina lavitra fa tonga de zay. Ka eto zany mitodika aminao rahalahy mitondra ny compte fandalinam-pinoana hoe aza mihaino resaky nireo olona reo fa raha sitrakao de andao atao le débat, andao atao le débat satria araky ny teneninao hoe natao hanay mihitsiny, ary marina teninao, igny aloha dokafako anao tsy hitovizanao hevitra amreto milaza kristianina be tsy androfana reto, satria ohatran'izany raisonnement-ny kristianina be tsy androfana. Fa ianao mahafinaritra anao miinsiste hampianatra anay tsy mahay io mihitsy tia, de angavy anao tanterao iresakinao hoe nareo milaza kristianina mihitsy ro tokony hampianatra anay tsy mahay sy mitady hanohitsy io, hanohitsy an'izay raha zay. Fa ataoko angamba fa hanaika, ary angaviako hanaika an'ilay débat anao fa zaho manome toky mbola tsisy zavatra niresahako tsy ampanajana na tsy ampahenjena tato am-paziko, ary mbola tsy nanao faneho-kevitra, tsy mendrika aho nandritra ny sokafan'ity pazy ty, ka matokisy ianao so de matahotra an'izay tsy hisy mihitsy zany fa adevitra ampahendrena, ifanome lesona, zay ro hataotsika. Zay zany no angatako aminao hoe aza inona io resaky n'olo eo fa andao atao le débat raha sitrakao de manome toky zao fa ampahendrena atanteraka ny débat zay ho ataotsika. Raha mahakasika hoe tsy mino, zay angamba ny tsy itovizany aminy koa hoe tsy mino hoe mety tsy mino fisian'Andriamanitra Jesosy. Zaho mino an'Andriamanitra, zaho mino ny fisian'i Jesosy, satria na ny fivavahana silamo ane nino ny fisian'i Jesosy fa saingy tsy nanaiky fotsiny ny fivavahana silamo hoe zanak'Andriamanitra Jesosy fa mpaminany Jesosy amin'ny fivavahana silamo. Ka zaho zany mino ny fisian'Andriamanitra, mino ihany koa ny fisian'i Jesosy. Zay aloha tiako faritana mialoha, fa ny baziny de am'le resaky fivavahana kristianina mihitsiny de am'ilay hoe iza no nanangana fiangonana katolika, araky ny teneninao Jesoa na Jesosy Kristy, fa ny bazy zany amin'ny resaka fivavahana kristianina. De efa napetrako amy commentaire daholo zany ny sujet ho resana, afaka mampiditra sujet tianao resanao koa anao tsy maninona. Ka zay angaviko anao rahalahy hoe miangavy anao andao hatao le débat, fa aza mihaino resaky n'olo zeraina foty raha vaiky resaky n'olo amy commentaire ao, tsy reo mihitsy no andeha anakivy anakay sy andeha agnibady, tsy vakiako loa fa batibatiandreo anakay ao, fa vokatsy ny débat ro atao. Zany hoe zaho zany mba te ho double à terre, anao moa miteny hoe natanao à terre akoto, tsy haiko aloha na à terre akoto na tsy à terre akoto, fa tsy de hitako loatra inona zany le nahatera anazy, satria resaky source no tena ny akabeazany resaky na toka resaky source zany averiko foana tsy miasa amiko resaky source zany. Ohatrany tsy tatandraza regny jereo fa milaza ny eona tamy Jesosy tany an-danitra, nahita fagagan'ny eo amizao de jereo ny afarany tatandraza regny vero ny olo niaina nifankahita tamy Jesosy sy nanjely tany an-danitra. Zany tsy inoako resaresaka source eo, fa azon'olona mpandainga tao de mamorona zavatra tsy misy de mitady zavatra handresena lahatra olona, na mitady vavolombelona handresena mpandainga handresana lahatra olona. Zay fa de manantena anao rahalahy, afaka miditra MP handamina atsika ny programa.